Fifaliana ho andray ny miaraka aminao ato anatin'izao fandarana fantariny marina izao andririna fianoasana ny miaraka aminao ary isorako manokana any amin'ny CTV izay mikarakara n'izao fandarana izao. Ny loha hevitra izay fampizarana amintsika androany dia hoe misy ny elo, misy ny helo. Ny elo dia avy amin'ny teny grika hoe Hades izay midika amin'ny teny malagasy ihany koa hoe ny fiainantsita zany. Io fiainantsita io dia matetika miverimberina hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Ny elo dia toerana anankiray ivatana ny falan'ireo olona izay very mandra-pahatonga ny fitsarana azy. Ny elo dia toerana anankiray ivatana ny falan'ireo olona izay very mandra-pahatonga ny fitsarana mandrakizay zany. Iza moa ireo olona very? Ny olona izay very dia ny olona izay tsy nety nino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Ny olona izay tsy nety nino an'i Jesosy, ny olona izay tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ireo ny olona izay very. Ten'Andriamanitra ny amin'izao toko 7:7-20 dia milaza hoe izay mino azy izy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mety mino kosa dia efa voaheloka raha teo. Ny olona rehefa mino an'i Jesosy sy nandray an'i Jesosy dia tsy voaheloka izy, fa izay tsy mety mino no voaheloka mandrakizay. Dia ny elo zany dia toerana anankiray ivatana ny fanan'ny olona izay very mandra-pahatonga ny fitsarana mandrakizay. Zany hoe ny elo dia karazana ohatran'ny hoe violon zany, raha izay azo andikana azy ihany koa, azahoantsika anazy ohatran'ny hoe violon zany ivatana ny olona very mandra-pahatonga n'ilay fitsarana azy. Fa saingy mampiavaka ny elo amin'ny violon izay misy ety ambony tany dia ny olona rehefa voahita any amin'ny violon sanatrin'izany dia any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme dia mbola misy olona afaka mamangy azy any, mbola afaka anaterana sakafo sy rano izy ary mbola afaka misy mitsidika izy, ary mbola manana possibilité ihany koa izy ny tafavoaka atao anatin'ilay violon mbola mety ho afaka izy zany. Fa ny olona anankiray rehefa tonga any amin'ny elo any dia tsy misy ny rano sotroina, tsy misy ny sakafo hoanina, ary tsy misy tsony ny possibilité atafavoaka ny olona anankiray, tsy misy tsony ny délibération hoe mety mbola voavonjy ve izy na hoe tsy voavonjy tsony, fa rehefa tonga any amin'ny elo olona anankiray dia efa voaheloka mandrakizay miandry an'ilay fitsarana makany amin'ny fahaverezana zany izy. Any zany tonga dia condamnation fa tsisy délibération ntsony rehefa tonga any amin'ny elo. Dia misy tantara anankiray izay nitantaran'i Jesosy moa ao amin'ny Lioka toko 4:20 makasika ny elo. Ny elo dia toerana tena hoe toerana mahafadiran'ovana indrindra, toerana tena fampijaliana, toerana anankiray izay ambaran'i Jesosy hoe any ozy izy nisy ny fikotroan'nify sy ny fitomaniana, any ozy izy dia ny kankana any ozy izy dia tsy mety maty. Any amin'ny Marka toko 7:7-20 misy an'izay ary ny afo ozy izy dia tsy mba ho vonoina. Any zany toerana tena mampatahotra sady mampahory indrindra, mahafadiran'ovana indrindra. Ao amin'ny Lioka toko 4:20 dia misy tantara izay nambaran'i Jesosy mahakasika ny lehilahy anankiroa. Ny anankiray lehilahy anankiray izay malahelo fadiran'ovana teto ambony tany izay antsoina hoe Lazarosy, ary nisy kosa lehilahy mpanankarena anankiray izay ratsy fanahy. Dia raha mamaky ianao manomboka amin'ny 2:20 amin'ny Lioka toko 4:20 maty Lazarosy dia maty koa ilay mpanankarena rehefa avy eo. Dia rehefa samy maty izy roa lahy, ny anankiray dia nivantana nakany amin'ny fiainana mandrakizay tamin'izay nisy an'i Abrahama tamin'ny fiadanana sy ny fifaliana Lazarosy. Fa ilay manankarena ratsy fanahy kosa dia nivantana nakany amin'ilay toerana mahafadiran'ovana indrindra dia ilay helo zany. Zany hoe ny olona zany rehefa maty na izy direkta makany an-danitra, na izy direkta makany amin'ny elo. Raha nanana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy, raha nino an'i Jesosy izy dia direkta makany an-danitra. Fa raha tsy nanana an'i Jesosy izy dia very makany amin'ny elo. Tsy misy ny elanelany, tsy misy zany toerana elanelany, fa tsy maintsy ny ray amin'ireo anankiroa ireo. Ny zavatra nitranga dia nangataka tamin'ny Abrahama io lehilahy io, niantsoantso an'i Abrahama hoe mba vonjeo mba hiraozy izy Lazarosy mba hanomboka ny latsa-tanany amin'ny rano mba hampangatsiatsika ny lelako izy, fa tena fadiran'ovana atao anatin'ity lehilahy ity. Amin'ny 7:20 misy an'izay. Dia ozy izy Abrahama hoe misy tevana makadiro ozy izy mampisaraka antsika mijatony eo ampovoanitsika ozy izy izay tsy afaka miampita makeny intsony izy ny aty, ary ny eny tsy afaka miampita makaty intsony izy izy. Dia zany hoe io lehilahy io zany na dia efa tao anatin'ny elo ary dia mbola nanao négociation tamin'ny Abrahama ihany izy hoe mba irao Lazarosy izy mba haka rano izy, mba hanomboka ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiatsika ny lelako.
fa tsy possible ntsony négociation rehefa any amin'ny elo any a tsy misy tsony mikolikoly a tsy misy tsolotra tsony any tsy misy hoe mahafantatr'olona tsony rehefa tonga any ty lehilahy ty dia saika mbola hanao négociation tamin'ny Abrahama fa tsy possible tsony le izy rehefa any amin'ny elo a dia tsy miconte tsony ny statut na hoe PDG ny olona anankiray na manana maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena tsy miconte tsony zany resaka relation zany rehefa tonga any amin'ny elo a fa mitovy daholo a samy fadiranovana daholo ny olona rehetrarehetra ary anisan'ny zavatra anankiray izay tena mampahory indrindra zany hoe maty ny etaeta nefa tsy misy rano sotroina zany anefa ny zava-misy a rehefa any amin'ny elo ny olona anankiray dia manarakarak'izay koa dia mbola toizan'le lehilahy foana négociation nataony hoe eny arozy izy raha izany arozy izy dia mangataka indray mba irao ihany lazarozy izy a makany an-tranony raiko izy izy a fa zaho izy mbola manana rahalahy dimy mbola velona eny ambonin'ny tany a dia mba irao lazarosy izy mba hitory amin'ireo rahalahiko ireo mba tsy akaty amin'ity toerana fampijaliana tiry zareo izy dia ozy izy Abrahama efa misy any Mose sy ny mpaminany ianao ozy izy a aoka izy izy ino andreo dia hovonjena ozy izy dia ozy izy lehilahy manan-karena hoe raha ohatra ozy izy ka misy olona miala avy ety amin'ny maty ozy izy makany dia mba ino kokoa izy a amin'izay mba tena hoe mba tsy ho very rahalahiko ireo fa ozy izy Abrahama hoe raha ohatra ozy izy tsy mino ny Mose sy mpaminany izy a na dia isy maty hitsangana ary ozy izy dia tsy hitino mihitsy izy inona moa dikan'izany rehetrarehetra zany satria nalahelo satria tena fantan'le lehilahy hoe tao anatina fampahoriana tanteraka izy a fijaliana tanteraka dia tsy tiany tsony ireo rahalany a ho tonga any amin'izany toerana fijaliana zany koa dia nangataka ny Abrahama izy mba haniraka ny Lazarosy hoe mba irao amin'ny rahalahiko mba tsy ho very ny rahalahiko fa ozy izy Abrahama hoe efa misy mpanompon'Andriamanitra any a mitory filazantsara ka raha tsy mety mino an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo izy ozy izy a dia ho very makany amin'ny elo koa fa na dia isy maty ary ozy izy hatsangana fa rehefa tsy ino mihitsy izy an'ireo mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara ireo a dia tsy ety ino mihitsy izy ozy izy na dia isy maty hitsangana koa ny mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara dia efa henontsika manerana ny tanàna na any amin'ny télé na eny amin'ny radio na ato amin'ny Facebook sy ny YouTube sy ny rehetrarehetra dia efa feno ny mpitory filazantsara ka ny zava-dehibe ahafahantsika mandray famonjena dia ny finoantsika an'ireny filazantsara izay torin'ny mpanompon'Andriamanitra ireny satria rehefa tsy mandray sy tsy mino ny filazantsara ny olona anankiray a dia ho very makany amin'ny elo tian'Andriamanitra ny olona rehetra ho vonjena avokoa mazava ho azy fa tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga ny olona na dia anankiray ary ankany amin'ny elo satria Andriamanitra dia tian'izao tontolo izao araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:5 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao a ny rano ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra hanana ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity ny famonjena dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana saingy a tsy midika izay hoe voavonjy avokoa ny olona rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao a fa efa disponible ny famonjena ny olona rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao a fa miankina amin'ilay olona amin'izay ilay izy hoe andray sy hino an'ilay famonjena nataon'i Jesosy ve izy a sa tsy hino an'ilay famonjena tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Deutéronomia 7:70 toko 30 azafady dia ny 7:70 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe indro izy apetraka eo alohanao izy izy a ny fiainana sy ny fahafatesana ka mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao misy safidy zany ho antsika izay mbola velona mipetraka eo alohanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana ary Andriamanitra dia miconseille hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao inona ilay fiainana ny finoanan'i Jesosy sy ny fandraisana an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika tsy misy olona voalatra hankany amin'ny elo zany tsy sitrapon'Andriamanitra ny akanesantsika any amin'ny elo fa safidy atao mazava tsara eto ambonin'ny tany ny fiainana mandrakizay na hankany amin'ny elo ny olona anankiray na hankany amin'ny paradisa ny olona anankiray safidy zany io tsy lahatra amin'ny makany amin'ny elo fa safidy ny makany amin'ny elo noho izany misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao raiso Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao izay ihany ny lalana tokana makany an-danitra tsy misy lalana hafa akoatran'i Jesosy Kristy zany Jesosy rery ihany ny lalana tokana makany amin'ny ray izy rery ihany azahoantsika fiainana mandrakizay satria izy no maty ho antsika mitondra ny fahotantsika teo amin'ny azy fijaliana noho izany mbola tsy tara ianao raha mbola velonaina ho an'izay velona dia mbola misy azo antenaina fa raha maty kosa nefa ny olona anankiray dia tsy mihenontsony Andriamanitra
tsy misy tsony ny fibebahana ary tsy misy tsony tsy afaka misafidy tsony tsy afaka misafidy intsony ny olona anankiray fa miankina amin'izay safidiny raisy ny teto ambonin'ny tany any no ivantanany rehefa maty izy na izy makany amin'ny fiainana mandrakizay izy na izy makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany mbola tsy tary ianao raha androany ianao anapa-kevitra andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho vonjeny ianao. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrany ianao izay nanaraka hatramin'ny farany mirary soa mirary famonjenao anao dia tahin'i Jesosy daholo.